tonga nanolotra fanomezana legioma sy voamaina ho atao sakafo ho an'ireo niarambona ny teo anivo ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay nitariny sekretera jeneraly Ramatoa Fanjarary Nomena ny 17 janoary 2024 teny amin'ny lycée Gigi Rabearivelo. Natolotra ny teo anivon'ny ministeran'ny mponina izay misahana ny fandrahoana an'ireo sakafo ireo sy ny fitsinjarana izany. Ao anatin'ny fanohizana ny tolo-tanana izay entina hanampiana ny mpiarabelona amintsika Trabona izay miara-mientana miaraka amin'ny ministeran'ny mponina mandray andraikitra ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary mitondra voatsirambin'ny tanana ihany koa ankoatran'izay efa natolotra teny amin'ny BNGRC dia mbola nanampy atao hoe sakafo entina hanampiana ho an'ireo sakafon'ireo Trabona ireo dia nanolotra ovy 500 kilao, tongolo 700 kilao ary karaoty 737 kilao ary kabaro 500 kilao ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mba entina hanampiana zareo ao anatin'izay fikarakarana ny avantsika izay Trabona no fidin'ny rotsakorana teto Antananarivo. Marina moa fa atahorin'ny rotsakorana ny fanesy teto amin'ny firenena dia nahatratratra any amin'ny arivo senina ireo Trabona mitoby amina toerana miisa 300 eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha toa kosa ka ny 5,000 sy 5,000 amin'izany no raisin'ny ministeran'ny mponina antanana ny fandrahoana ny sakafo sy ny fitsinjarana izany eny anivon'ireo Trabona. Zava-dehibe araka izany ireto tolo-tanana nentin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ireto anatin'ny firaisampo sy firaisankina tanteraka.